Ampifaliana indray ry havana no iazanay aminao amin'izao alahady mazaina izao atonononay ho anao tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo ety amin'ny sinodam-paritany Antananarivo andrefana ety amin'ny FJKM Ambohitsiroa Fitiavana no nanatanterahana ny fampivavahana tamin'ity alahady ity dia asainay ianao hiaraka hiomina aminay hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jésus-Christ tompo ry havana nahatratra ity alahady farany volana Jona ity ary amaranantsika koa ny fimpandrinana ny loha hevitra hoe miaro ny olony ny tompo. Andetsika anomana fomanam-panantsika ry havana hiatrika izao fanompoampivavahana izao. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fiadanana avy amin'ny Jésus-Kristy, ilay fanganana maty sy ny fiainana. Amen. Andetsika idera samy voninahitra an'Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'ny salamo 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Iary hitsangantsika anao ny salamo 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Efa hitantsika izany dia andeha isika hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Jehovah ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobina izy, aoka iroro ny tany, lehibe an'izy io na Jehovah ary ava ambony firenena rehetra izy. Aoka idera ny anaranao lehibe ny matahotra ireo, fa masina Jehovah. Nira voalohany andininy voalohany sy ny 13 ary ny 15. Nira voalohany andininy voalohany sy ny 13 ary ny 15. Ivavaka sika ry havana. Tompo, efa fonenanao atsy ny ela izay. Fantatsay ny fitiavanao ary tsy miafina aminay ny herinao sy ny indrafonao. Ary izany ny taonanay hanatona anao eto amin'ny tranonao anio, hanome voninahitra anao, hideranao, misaotra anao, hanompo anao. Ikeo ny fanoloran-tenanay ny miainga avy amin'ny tokantranonay tsirairay avy, ka tonga eto hiankohaka eto anatrehanao. Doka hiasa mahery ny fanainao masina, mba ho hitanay ny asanao mahagaga eo amin'ny fiainanay anio, asanao manova anay, ny asanao manavao anay,
dia aoka ny teninao tsy verina foana aminao raha tsy efa mahatanteraka sy mahatotosa izay antony hanirahanao azy. Dia manamanasinanay an'io amin'ny teninao, dia ilay teninao fahamarinana ka ho voninahitra ao irery anie ny asa rehetra tanterahanay eto amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka isika ry havana. Ry havana malala amin'ny tompo ny tompo Andriamantsika dia manakambara amintsika mandrakariva. Eny eo ampanajana ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ny tompo miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko. Matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrihan'ny fonareo, Andriamanitra noaro ho antsika. Milaza ny herin'Andriamanitra izany, maheriny Andriamanitrika tao amin'isika hatoky azy, tao amin'isika hatoky azy sy tsy hafahafa aminy fa amin'izay rehetra mandroa antsika. Izany ary ny sitrapon'Andriamanitra tia ny arahany sy ainantsika koa sambatra ny maitso lalina izay mandeha amin'n'alalan'i Jehova, sambatra izay mitazona ny teny vavolombelona ka mitady azy. Tsy natanteraka ary tsy niendra ny sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana. Andehantsika hivavaka eo anatrehany Tompo, vavaka sika ary. Eno ny feo raha mitaraina aminao Tompo Andriamanitra, avoty amin'ny tsy fahamarinanay izay vonjeo ho afaka amin'ny faharatsiana rehetra. Tsaronay fa tsy manana ny fahamendrehana na dia ny antso ny anaranao sy ny fanatrika aminao azy izay. Nefa noho ny famondramponao lehibe sy mahagaga dia tianay ianao ary vonona indray anay ianao. Impiry izay no mandanao, impiry izay no tsy manaraka ny sitraponao ary tsy matoky ny herinao izay fa nitoky tamin'ny herinay ihany. Mamondrafo aminay ka mamelà ny ilokay. Jereo izay rehetra mieka tokoa ny fahotana dia diovy ary sasao madio mba hanana ny anjara ao aminao, fa raha tsy mety ho sasanao izay dia tsy hanana anjara ao aminao hatrany, tsy ahita fiainana. Ka inoary ny favaka mangina miaiky ny fahotanay eto anatrehanao. I Andriamanitra Tompoka izay an-danitra mamondraha fo aminay. I Jesosy Kristy mpamondry izao tontolo izao mamondraha fo aminay. Rehefa nay masina Tompo mpanadio ary mpanamasina anay mamondraha fo aminay. Amen. Ira ny firana fanampy nataontsika faharoa. Ira ny firana fanampy amin'ny faharoa andin'ny voalohany sy ny faharoa. Oh
ry avana malala amin'ny tompo raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ianao izay mibebaka marina tokoa dia raiso ampitsanganana ary ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho anao. Ny tompo amintsika ry havana, raha hiveriny ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Tsy anontolo fo aho na handringana fa Andriamanitra aho fa tsy olona, dia ny ray masina ao aminao ka dia tsy ho avy ampahatezerana mirehitra aho fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesokristy Tompo miteraha ary misaoka ny anarany. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, ary sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitakany fanao. Telopolo sy efajato andiny voalohany sy fahatelo. Telopolo sy efajato andiny voalohany sy fahatelo. Tsika ry havana iombona fanekempinoana izay raisam-pino manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apôstôlika. Minon'Andriamanitra Jésus Tompo anao lanitra sy ny marina, ary minona Jesokristy zanahary tokony atontsika izay nitokotokona tamin'ny fanahy masina nateraka mahavivitriny. Janaka nanapaka potopolato nobona tamin'ny azo fijaliana, maty ka naleva nihidina tamin'ny fiainantsika, nikaratra nitambata tamin'ny andro valitelo, niakatrahoana lavitra, nipetraka vavan'Andriamanitra Kristy, aviany aviny ny tsara velona sy ny maty, mihino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Aoka hipetraka isika ry havana. Tonga fotoana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Milohan'ny vavaka sy famakina ny soratra masina dia ny hira 7:70 andininy voalohany sy faharoa nataontsika. 7:70 andininy voalohany sy faharoa. Amen.
ry Jehovah Andriamanitra eo mino izay fa manatrika anay eto ianao etona koa misaotra anao izahay satria mbola nitaominao ka resinao ko raha hovakina aminay ny teninao sy ambara aminay ny havatrao mangataka ny fanahy masinao izahay hikasika anay tsiraray avy koa tsy toy ny nidiranay teto ane nivoanay eto fa amin'ny alalan'i Jesokristy no hanaovana izany vavaka izany misaotra Jesosy zokinay eo amen. Hamaky sy ihanin'ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7:70. Isaia 7:70 atomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakanina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny ry Jakôbô, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao, sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra anao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano anao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony anao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa anao dia tsy homay, ary tsy mirehitra aminao ny lelafa. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely mpamonjy anao. Omeko anao avitra ao Egipta, ary Etiopia sy Seba hosoronao, satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko hosoronao, ary firenena hosorony ianao. Aza matahotra, fa momba anao aho, hitondra ny taranaka ao avy any antsinana anao, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilaza hoe avoay, ary ny atsimo hoe aza hozonina. Alao ny zanakao ray avy lavitra, sy ny zanakao vavy avy any amin'ny farany tany, dia izay rehetra tsona amin'ny anarako, sady noroahiko voninahitra, dia izay noforoniko sy nataoko. Hotoizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina, izany dia hitantsika eo amin'ny Jona 8:20 atomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 1:11. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mba ny mpianana ka nita ny lohasan'Andrika Kidrona, ary nisy saha teo izay nidirany izy sy ny mpianana. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nalala izany tany izany, satria pakao matetika Jesosy mba ny mpianana. Ary Jodasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, dia nakeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjo azy, dia nivoaka izy ka nanao tamin'izy ireo hoe iza moa no tadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. Ho Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe izao no izy, dia nianatra ireo ka lafo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe efa nilazaiko taminareo fa izao no izy. Koa raha izao no tadiavinareo, dia aveleo andeha ireto mba hatateraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoaka azy ka nikapany mpanompon'ny mpisorona be, ary naafaka ny sofiny akavanana, ary maliko ny anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tany Petera, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, ny kapoaka nomeny raiko ahy tsy hosotroako va. Hofaranantsika mivaky teny, izany dia hitantsika amin'ny epistily ny soratan'i Joda 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i Jesokristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ray masino dia tsika ry havana hiaritsangana hitsenany tenin'Andriamanitra anao ny hira fa 4:100 andininy voalohany. 4:100 andininy voalohany.
hipetraka isika ry havana. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika ao anatin'ny perikapa ary raisika amin'ny teny ety ry havana ao anatin'ny fimpandrinana aloha hevitra hoe miaro ny olona Andriamanitra dia ao amin'ny Isaia 3:7 ka hatramin'ny 7. Isaia 3:7 ka hatramin'ny 7. Oka voaomana manoloana antsika ry havana izany toky sy andeha sokatra masina zany. Andeha irahantsika mamaky ny 1 manao hoe fa ankehitriny ry Jehova aho izao nolazainy Jehova izay naharinao sady namondona anao ry Israely aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao aleluia. Ny bokin'ny Isaia toko 1 ka hatramin'ny 7:30 ry havana toko 7:30 dia milaza fiainan'ny vahoakan'ny Israely tany ampahababona, izany no sary hitantsika ao anatin'izany. Ary tsy manana fahaleovan-tena, tsy nanana fahafahana tanteraka ny zanak'Israely, fa na dia afaka manao ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 aza, na teo ambanin'ny fahefan'ny matanjaka izy, dia ny Babilonianina. Very ny maizy azy ny firenena, rava ny tempoly, izay mba antenena iarahana atao ivavahana amin'Andriamanitra. Ary vokatr'izany rehetra izany dia nihevitra ny vahoaka fa nafony Andriamanitra, nilaozan'Andriamanitra izy ireo. Kivy, ketraka, namofo ary niravoravo tanana ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy nanan-kantenaina intsony teo anatrehan'izany. Tao no ny akoiviana no niezaka ny ray lasitra tamin'ny fomba mampanao ny Babilonianina, satria izao no heverina fa anjara sy lahatra fandaminana nentin'Andriamanitra. Tao niezaka sy nanamboatra ny fiainany mba hifanaraka amin'izay efa natolotr'Andriamanitra azy. Fa manomboka eo amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 5:15 ary tafiditra ao anatin'izany ity toko sy andeha sokatra masitsika ity, dia miova tanteraka ny tantara satria ho avy Andriamanitra hitondra famonjena. Andriamanitra manome andraikitra amin'ny mpaminany, ilaza amin'ny vahoaka ny ara-pahoriana, ilaza amin'ny vahoaka izay nijaly tany ampahababona. Mampitondra teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra, hampionina sy amondry ny vahoakany. Ary ny tenin'Andriamanitra no entiny nampahery, ny tenin'Andriamanitra no entiny mampionina, ny tenin'Andriamanitra no entiny manome fanantenana ny vahoaka izay latsaka ao anatin'ny fahoriana, izay latsaka ao anatin'ny ady saina. Ary maniraka sy manome andraikitra ny mpaminany izy hitondra izany. Ary ka hoy izy eto hoe fa ankehitriny ry Jakôbô izao nolazainy Jehova izay nahary anao, sady ny mamorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao ao, efa niantso ny anaranao ao, ianao. Eto ry havana, nitantsika ny teny hoe Jakôba sy ny Israely, dia entina ilazany zany ny vahoaka izay nantsony sy ny fidiana. Andeha mentsika aloha hevitra ty toko sy andeha sokatra masina ity ny amin'ny hoe ny toetra takiana amin'ny olona nantsona sy voafidin'Andriamanitra. Ny toetra takiana amin'ny olona nantsona sy voafidin'Andriamanitra dia voalohany anana fahasahiana eo anoloan'ny zavatsarotra. Ahoana tsara ry havako? Anana fahasahiana eo anoloan'ny zavatsarotra. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao ao, ianao, efa niantso ny anaranao ao. Aza matahotra ny sokatra masina ry havako. Fomba fiteny matetika amin'ny sokatra masina izany, ary fahita izany hoe aza matahotra. Rehefa isainy izany dia miverina 5:300. Izany hoe mifanisa amin'ny isan'andro ao anatin'ny taona. Ny dikan'izany dia ilazany tompo isan'andro tsy tapaka. Ampino ny hoe aza matahotra. Ka ny teny hoe aza matahotra dia fomba fiten'ny mpisorona amin'ny mpiantafika ao amin'ny Israely rehefa hanainga nafika ny miaramila. Teny fanomezan-toky, teny mitondra fampanantenana fa miaraka amin'ny vahoaka izay nividiany Andriamanitra. Ary tsy hoe miaraka ihany fa tena miaro, miady amin'ny toeran'Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra mihitsy no andray andraikitra haka ny toeran'ny miaramila hiatrikady.
hiatrika ny zava-tsarotra rehetra. Ary izay na tonga ny teny eto hoe aza matahotra. Nahoana tsy tokony atahotra isika ry havana? Satria maninona? Aza isika efa nanavitra nao ao ny tompo. Manavitra sy mamonjy manafaka ny olona ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana. Manavitra sy mamonjy ny olona ao anatin'ny izay mety mahakivy Andriamanitra. Dia mampatsiahy n'Andriamanitra namonjy sy nanafaka tamin'ny zanak'Israely zany, tamin'ny lasa zany. Ary efa taritra tao anatin'ny fahafahana tao amin'ny bokin'ny Eksodosy fa Andriamanitra dia mandreny fitarainana, mahita fahoriana ary mame valiny ho an'ny vahoakany ka tsy valiny ambava fa valiny amin'ny asa. Mamonjy Andriamanitra ary nanafaka tao amin'ny tanan'ny Farao tamin'ny nanandevozana. Nanavitra teo amin'ny fampitanany ranomasina mena. Efa nanavitra tamin'ny lasa Andriamanitra dia mbola afaka hamonjy koa ankehitriny ary aza tenaina amin'ny hoavy fa hitondra fahafahana, hitondra famonjen'Andriamanitra. Ry havako, tsy mahazo miravoravo tanana, tsy mahazo kivy, tsy mahazo miembotra ny olona natsoan'Andriamanitra sy ny voafidiny. Tsy maintsy manana fahasahiana isika ry havana, tsy maintsy mamory hery mba hanatratra ny tandrina izay efa nikendren'Andriamanitra. Afatra ho antsika izany anio satria ady ane ny fiainany, misy ady atrehantsika na eo amin'ny ankohonantsika azy, na eo amin'ny fianakaviana azy dia miatrika ady isika. Na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiaina andavanandro dia misy ady atrehantsika. Ary indrindrindrindra eo amin'ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-pirenena dia miatrika ady isika ry havana. Kanefa n'izao olona natsoan'Andriamanitra isika ka tsy tokony hanatahotra fa manana ny tompo afaka hiaro, manana ny tompo afaka hiahy antsika ry havana. Izany hoe hamonjy, hanafaka antsika izy. Izany ny tianambarany hoe aza matahotra. Natsoan'Andriamanitra ho azy isika ry havana ary efa nanaiky an'i Jesosy-Kristy tompontsika dia ilay Jesosy miteny hoe tsy anareo nifidy ahy fa zaho nifidy anareo. Rehefa n'Andriamanitra ny olona iray dia raisin'Andriamanitra tanana feno ny fiainany ka tsy tokony hanana ahy fa tompony antoka amin'ny hoaviny Jesosy-Kristy. Efa vita teo amin'ny Jesosy-Kristy ny famonjena amin'ny lafiny rehetra. Andriamanitra miara-miady hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho antsika. Andriamanitra miara-miady hitondra fanafahana ho antsika. Ary io ady nandraisan'Andriamanitra andrary io nahafatiny zanany, nijaliany Jesosy-Kristy zanany mba hanafaka antsika. Tsy isika ny teo amin'ny azo fijaliana fa izy no misolo antsika mba hanafaka antsika. Izy ny tokony hananantsika fahasahiana eo alohan'ny zavatra sarotra izay lalovantsika ry havana. Satria nahoana? Asa matahotra ianao fa efa nanavitra anao ao, efa niantso anao ao. Anao ny toetra takinan'ny olona izay natsonony sy ny vidian'Andriamanitra dia anana fahasahiana eo alohan'ny zava-tsarotra. Fa ny faharoa, ny toetra takina ny olona natsoana sy voafidin'Andriamanitra dia ny toetra atoky an'Andriamanitra trandry. Ny toetra ahoana ry havako? Atoky an'Andriamanitra trandry. Asa matahotra ianao fa efa nanavitra anao ao, efa niantso ny anaranao ao. Ianao efa nanavitra anao ao, milaza fanavotana ka milaza fanafahana, dia ny fanafahana avy tana Babilôna makany amin'ny Joda, amerina amin'ny lohan'ny fiainan'ny vahoaka ny dikan'izany. Manafaka ao anatin'ny ady sarotra, manafaka ao anatin'ny fijaliana sy ny fahasaranana, ny fahaverezan-kevitra. Fa maninon'Andriamanitra no manafaka sy mitondra famonjena? Rehefa mifidy sy miantso ny vahoaka an'izy dia tsy mivadika amin'izany, tsy miova hevitra ary tsy mba mivadibady telo Andriamanitra fa izay ambarany dia tsy maintsy tanterahana. Ireo ny toetra n'Andriamanitra ary toetra ny aseho amintsika vahoakany. Noho izany tsy mandeha irery isika vahoaka izay olona fidiny, tsy mampiasa ny heriny irery ihany koa nefany ka ho sasafoana koa ka tsy atahotra ho faty. Fa ratsorina kokoa dia izao tsy avelan'Andriamanitra toky tena ny olona atsoan'Andriamanitra na dia saina mamory hery anana fahasahiana azy. Tsy tokony ho sasafoana,
ny fiaran'Andriamanitra amin'olona no antoko ny fahombiazana ka tsy maintsy matoky azy isika ary izy nefa mitenany hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ary niantso ny anaranao ianao efa nanolo tena hiaraka amin'izay natsoan'Andriamanitra ary nitaona antsika kosa izy hatoky azy hatoky an'Andriamanitra mandrakariva amin'izay fitondran'ny fiainantsika ry havanao minoa ary manana fanantenana fa tsy mahavatra ny tsy hamonjy ny olona Andriamanitra tsy mahavatra ny tazapotsiny ny mpanompo ny fidiny sy natsoany Andriamanitra ny fahoriana sy ny fijaliana izay mitsanga eo amin'ny fiainan'ny olona dia mandalo zany ary maro karazana zany tsy ireny no manapaka ny fiainan'ny olona fa na dia eo azy ireny asa matahotra fa mpamonjy Andriamanitra ka hanafaka antsika amin'ireny ny tompo Andriamanitsika dia mandray andraikitra trany rehefa mandray an-tanana amin'ny famonjena amin'ny vahoakany izy tsy ny ampahany amin'ny famonjena ihany tsy ampahany amin'ny fahafahana ihany fa amin'ny lafim-piainany rehetra ary hamarininy amin'ny teniny zany hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia maninona ozy izy adidin'Andriamanitra isika ry havana ary aoka toky an'Andriamanitra izay efa nanafaka antsika isika eo alohan'izay zava-manahirana antsika indrindra manoloana ny fiainam-pirenena izay mampitaintaina be ihany olona latsaka katerena ny firenena ary ny tena firenen'Andriamanitra dia matoky fa miady ho azy ilay Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka azy ampitainy ten'Andriamanitra amintsika mandraka ankehitriny izany fa misy fiteny mahazatra antsika taloha ary mbola fandre amin'ny olona be ambo-po hoe tsy mety ehitra afatsy amin'ny herin'ny tena marina ihany zany eo amin'ny lafin'ny sasany saingy tsy marina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny antiaisa tamin'ny herin'ny tenany sy ny fahaizany ary ny fitaovam-piadinana Goliaty fa vato-kilondro sy mpiandrondro kely tsy miaramila akory dia nampitaraboka azy nampiasa ny fahaizany nampiasa ny tsaikefany nampiasa ny heriny nanarato nandritry ny alina ny ery-petery fa tsy nahazo na inona na inona fa rehefa niditra ny tsedry Jesosy dia nahazo trondro tsy zaka ny laka izy ireo tena ilaina ny heritsaina ny herim-po eny fa ny herim-batana sy ny fahaiza manao azy amin'ny fanatanterana andraikitra hiantsoan'Andriamanitra ary tsy izany ny tokony hitokiana sy anteherina fa ny herin'Andriamanitra ilay herin'Andriamanitra miaro mamonjy antsika asa matoky tena loatra fa matoky ihany koa an'Andriamanitra meteza ary maneke hiaraka amin'Andriamanitra satria efa manaiky sy andany amintsika izy nasehony tamin'ny nahatongavan'i Jesosy miara-monina amintsika izany tonga miara-monina sy miara-dalana amintsika Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ary izany no ambaran'i Jésus-Christ eo amin'ny Jona hoe aty amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoriana nefa maninona ozy izy matoky izao efa naresy izao tontolo izao tsy isika nandresy fa Jesosy no efa nandresy ka antoka andresentsika ihany koa izany tsy isika no inona na isika no iza fa i Jesosy no tena hery ao antsika ry havana ny ainany mangidy ny zanak'Israely very fa nahavolam-bola velona tsy nahavonjy tena ary ny hevitra fa nafon'Andriamanitra izy ireo ry havana sary ny fiainantsika izany sary ny fiaina isam-pianakaviantsika izany ka sendra ny olana ka sendra ny mandalo zavatsarotra sary ny fiainan'ny fiarahamonina izany sary ny fiainam-piangonana ary ny fiainam-pirenena mihitsiny izany fa elohany izany ho an'izay manana Andriamanitra ho tokony dia tsarovy fa tsy mamela antsika ho rery izy fa miara-miady antsika izy havana miaro ny olona Andriamanitra ka vorio ny hery hialao ny ankanosana manana fahasahiana miaro ny olona Andriamanitra ka matoky any Tompo fa manome antsika ny Jesosy izy Jesosy mpandresy mba tonga antsika hatratra ny tanjony araka ny teniny eto hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao ho an'Andriamanitra irian'ny voninahitra amen.
Iaraka iombom-bavatsika. Tompoko sy Andriamanitra, Rainay aminaran'i Jésus-Christ tomponay ilay efa mivibona sy mitatana ny fiainanay. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra miteny aminay manjakariva ianao amin'ilay lalan'ny mpanomponao izay mpitondrainao ny hafatra. Misaotra anao fa na dia ho tokoaran'ny zava-traritra iainan'ny mpanomponao dia ianao ilay mampitony, ianao ilay mampionona ny vahoaka ny Israely ka tonga azy hanana fiomborona sy raisina aminao hatrany. Eny hitraka mba hanana fahasahina manoloana ny zava-traritra, hitraka hanana fahatokinanao Andriamanitra, fa ianao ilay Andriamanitra efa nahary izao tontolo izao, nahary ny olombelona ka tsisy avelanao ho rery, tsisy avelanao hikivy amin'ny androm-piainana. Jereo ny vahoakanao, mpino kristiana izay efa vita fihavanana aminao, tonga angataka aminao amin'izay zava-traritra etrehana. Maro tokoa mantsy Tompo amin'izao fiainana izao, zavatra mety manahirana kanefa dia matoky izay fa tsy avelanao hikivina ho ketaka. Sitraka omenao tokoa fahasahina hanana fiombonana aminao, dia atoky anao fa tsy amelana irery anao fa ombanay manjakariva araka ny teninao. Etsay dia mitondram-bavaka ny iray aman-dreny tany izay fa natsoinao hitanjana ny tempolinao, fa natsoinao hanana andraikitra goavana any amin'ny synodam-paharitany. Dia ilay tanam-pahasoavananao tokoa ny omba azy manjakariva, manana ny fahasahina sy atoky anao fa ianao nefa niantso azy sy nanendry azy amin'izany, fa zony manatanteraka izany adidy manandraikitra hitsoinao azy izany. Mitondram-bavaka ho an'ity firenenay malagasy ity, dia mitondram-bavaka ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy rehetra, mba hanana fahatahorana anao, manjakany fahamarinana, handrakany fitiavanao ihany koa, ka tsy andeha irery fa mba atoky anao Andriamanitra. Izany mivavaka sy andratray izay sitrakay atambatra amin'ilay vavaka efa nampianarinao tamin'ny mpianatra manao hoe Magana fotoantsika riavana, andeha tsika hiaritsangana anao nira fa 4:30 sy 700, 4:30 sy 700 andin'ny voalohany sy ny fahatelo, milohany tsodrano. 4:30 sy 700 andin'ny voalohany sy fahatelo, milohany tsodrano. Amen.
tanteraka aminareo ary raisa amin'ny finoana nitsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo ka mamindra ny fo aminareo, mananatra ny tavana aminareo ny Tompo ka manome anareo ny fiadanana. Amen. Petraka isika ry havana, vavaka mangina. Man'Andriamanitra iririany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia izay ihany koa no azona tolotra antsika tsirairay avy tamin'ity androany ity. Misaotra anao ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany. Manome fotoananao izay ao amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko.